Tontolon'ny fampianarana ambony kosa ary tsy maharaka ny fandraisana ny mpianatra ny université indrindra ireo vao nahazo ny diplôma baccalauréat farany teo mba hialana amin'izay fahasahiranana mety azo indray aman-dren'ny mpianatra indrindra ihany koa fa ny mpianatra amin'ny fandoavana saram-pianarana lafo dia lafo amin'ireny université tsy miankina ireny tsy maintsy nitady ny fomba ahafahan'ny tanora malagasy mianatra ny ministera tokony andraikitra nametraka ilay antsoina hoe université de proximité ary izany ny tompona andraiky mpanjakana. Ny rehefa-telon'ireo mpianatra afaka baka ihany no afaka raisin'ny université no ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa. Raha ny eto Antananarivo dia miisa 3 sy 400 sy 403 alina ireo afaka baccalauréat farany teo. Manoloana izay indrindra dia tsy maintsy nitady hevitra ny ministeran'ny fampianarana ambony ary mametraka ny antsoina hoe université de proximité. Tsy maintsy mitady ny hevitra zany ny fanjakana ministera hoe ahoana ny anaovana andreo. Voalohany aloha dia reo test de niveau moa zany voatery ataon'zareo anaovana an'le gestion de flux le mpianatra hitreny amin'ny anjerimanontolo reny. Manaraka izany efa manana ny politika ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy manao andreo hoe université de proximité raha salany hoe vangaindrano farafangana itasy any aloatra mangoly sy ny sisa hoe mba hampanatonana ny vahoaka reny reny fampianarana ambony reny. Fantatsika koa fa ny CNTMAT ao ambany fedidin'ny ministera ihany koa ny tena koa université de proximité CNTMAT mandray andreny. Betsaka ihany koa ireo ivitoeram-pampianarana ambony tsy miankina amin'izao no mahasarika ireo ankizy afaka baka fa mila maka toky tsara kosa nefa fa ankatoavin'ny fanjakana ny diplôma izay omen'izy ireny. Eo koa zany ireo le fampianarana ambony isan-karazany miforona andray andreo. Eo re tena hoe manao azy tena hoe andray amin'ny mpianatra eo koa nefa hoe mitady vola fotsiny dia mamitapita bahoaka satria eto zany dia milaza fa ny fampianarana ambony habilité hafa ny hoe agrément homologation zany tsisy tsony ny fampianarana ambony fa ny habilitation ihany misy azo anto ary ministera fampianarana ambony irery ihany no afaka manome zay habilitation zay dia rehefa afaka miasa kelikely moa dia misy koa natao hoe accréditation dia izay ngambaka oka mba hojeren'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra tsara zay hiditra io fa manjary tsy ekeny any fakola diplôma rehefa avy eo izay no nandraisany andraikitra zany amin'ny resaka paramètre. Amin'ity volana septambra ity dia maro ireo hetsika natao ampafantarana ireo lalam-piofanana samihafa raha ny eny amin'ny anjerimanontolo ohatra dia nanomboka androany ny salon de l'étudiant ary toy hatramin'ny 5 septambra ho avy izao.